dia ho ampitombona amintsika mianakavitsaka-navaka hatrany hatrany ny fahasoavan'andriamanitra omen'andriamanitra anao ny ny fiadanam-po ary aoka hery ny fonao izay ny loha hevitra ara-panahy iarahantsika amin'ity fotoana anankiray ity izay efa anasako antsika namana rehetra anasako anao izay mba nahita soa tamin'izao fandarana fiainam-bavao zao zarao amin'ny namanao zarao amin'ny groupe fantatrao zao afatrao fa be loatra ny olona reraka ny fony be loatra ny olona marahatra ny fony amin'ny zavatra misy ny amin'ny zavatra mitranga ao ny tsy mahavita zavatra tsony ao ny tsy manatsaina fa tsy lasa mitsikera fotsiny fiainany hafa satria ohatrany hoe reraka izy ny olana raha vao reraka ny olona kiray dia mizara farerahanao ny hafa fa raha vao mahery ny fonao dia ahery koa ny olona rehetra amandrehanao sy ny olona mifampikasoka aminao oka hery ny fonao ao amin'i Jesosy Kristy ivavakintsika ray tsara indrindro misaotra sy makasitraka anao amin'ny aran'i Jesosy Tompo nomenao fahasoavana sosotra lehibe indray androany izarany amin'ny afatrao ka io zao afatrao mba ampahery ny fonay satria raha vao mahery ny fonay dia mahery ny fiainanay mahery ny ara-panahinay ary manoatra ny mpandresy zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Tamin'ny fandaharana lasa tany dia nidresaka taminao ny fandaharana ny aranao tamin'ny tenako manao hoe omeko fo vaovao ianareo ny tompo Andriamanitra tsotoa io fo vaovao omen'Andriamanitra antsika io dia mila fitandremana zay ihany koa tao anatin'ny fandaharana lasa izy io nefa ry havana tsy hoe mahero azy fa miankina amin'ny zavatra amahananao azy fa ananao inona amin'ny zavatra renesy ny sofonao ny fonao ampahitanao inona ny masonao mba ampahery ny fonao na tsy ampahery ny fonao tsy mandeha automatika zany na mandeha ho azy ny hoe raha vao manana fo vaovao ianao dia mahery isan'andro fa miankina ny amin'ny fifampikasoanao amin'Andriamanitra aloha miankina ihany koa ny amin'ny tontolo izay ilomanosanao raha milomano anatina fiarahamonina ianao izay tsy miresaka afa-tsy resaka mihiba fanakianana olona resaka mampatahotra sy mampiroro negativa ozytsika dia anomboka andreraka ny fotsika izany anomboka infecte zavatra hafahafa ny fotsika izany fa manana tombotsoa ianao na 10 minitra aza ny afatra irahanao amin'keto tenin'Andriamanitra velona andrenesinao oka hery ny fonao hoy ny tenin'Andriamanitra izay angatsika amin'izao fotoana izao Samuela voalohany 17 andininy 10 enony ny afatra aroa le Filistina Goliata io izao izy efa niaika ny miaramilan'i Israely androany amoay lehilahy ray aho hiady amiko ary o le Filistina zany hoe niteny zany ty Goliata ity ary tsy niteny mora fa nitabataba mafy ary rehefa nanongila tsofina tamin'le tabataba mafy nyty lehilahy tsony hoe Goliata ty ny miaramilan'i Israely dia jereo mivoaka ny 112 ary raha reny solo izy sy ny Israely rehetra zany teny'ilay Filistina zany toyany dia nivady-po izy ka raiky tahotra loatra ny vady-po izy ka raiky tahotra loatra Saoly dia lehilahy lava ranjanana sady mpitaritafika ny mpanjaka miaramilan'i Israely olona mahay miady ary taranak'olona mahay miady fa vokatrilay izy ireo nanongila tsofina loatra tamin'ny feo amin'ny fahavalo nanongila tsofina loatra tamin'ny feo amin'ny Goliata dia nivady-po izy ozy ny tenin'Andriamanitra mety mampime anao angamba amin'ny filazako fa raha tao akavia zany ny fo normal vadika tao akavanana ny fony reto lehilahy mahery reto ry havana tao azaka maneny letika mihitsy ny fony satria ozy ny baiboly ny vady-po ary vokatr'izay zavatra tokony ho hainy lasa tsy hainy ary tokony ho resiny lasa tsy resiny satria ny vady-po izy zany hoe reraka ny fony izy ireo trotraka ny fony izy ireo tsisy afaka niatrika ny Goliata na dia ray azy inona ny tombotsoan'i Davida kosa tany an-tsahatany tsy naheny feo amin'ny Goliata tsy naheny pobasy izy tsy naheny feo ny zavatra hafahafa izy dia any nanana fatokina be an'Andriamanitra izy raha naheny feo izy dia feo an'Andriamanitra ny eniny tany an-tsaha raha naheny feo izy dia feo mampahery azy ny eniny any ka rehefa tonga teo amin'ilay antsoina hoe champ de bataille izy nasehatra ny ady dia nanam-pasahina izy niatrika ny Goliata hoy ny tenin'Andriamanitra aminao ao amin'ny boky ny mpanao salamo tiako mba hovakina aminao salamo 7:2 miandrasa ny Jehova ianao matoky aoka hery ny fonao miandrasa ny Jehova mampahery antsika ny baiboly eto miandrasa ny Jehova dia aoka hery ny fonao tanora ray mpianakaviana sy renim-pianakaviana aoka hery ny fonao ao amin'ny Kristy Jesosy ao ihany anefany no afanao mahazo an'izany hoe
fampaherezana ny fonao zany fa ny akoatr'izay raha resaky ny olona any anaty bus resaka eny am-panasan-damba resaka eny amin'ny arabe zao dia tena resaka mandreraka ny fonao sy ny sainao daholo mahatonga ny ohatrany lasa manjambena tsy mahita zay lalako mbana amin'ny fiainana fa hoy ako eno ny tenin'Andriamanitra androany oka hery ny fonao dia miandrasan'i Jehovah ianao fa ny lasanao tsy resy no avinao nandresy an'i Goliath Davida satria tsy nanaiky ny vadim-po izy ianao ihany koa mandresy amin'ny fiainana mandresy amin'ny fianarana mandresy amin'ny asa zay ataonao mandresy eo amin'ny adi-panamy atrehanao zao lasanao tsy resy no avinao ivavakantsika Jehovah Andriamanitra raha io misaotra sy makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny hafatra ny fampaherezana indray tamin'ity fotoana ity mivavaka manokana amin'izao fotoana izao ampaherezo ny fony tsiraray avy fa ny masina ao ireo mitsabo teny ohatrany tsy nahita vokany ampaherezo ny fony ampio izy ifandray aminao dia lasany tsy resy no aviny ampaherezo ndray mpianakaviana ndreny mpianakaviana ny tanora nizaniza nanatrika nandeha an'izao afatra izao dia hitraka indray izy aherindray izy ary hovonjena ny fanahiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen zay no mamarina ny afatra niaranao tamin'ny tenako pasteur Tojo Kanavako manana avy ato amin'ny fiangonana fiainam-baovao amin'i Kristy makasitraka ny MCTV ihany koa ny tenako zay plateforme mahafinaritra be izarana ny afatra ny tenin'Andriamanitra tahaka izao amin'ny manaraka indray tompoko tahin'Andriamanitra daholo